Eo manahoana daholo indray tsika rehetra any an-trano any mahita an'izao video zao tsika de fantatrao zay fa fotoana manokana raha tsika ankizy rehetra eo fa ny olon-dehibe akoa ary miaraka mianatra eto tsika zavatra mahafinaritra be. Mahita zavatra eto ambany eto zao tsika, hitanareo io ie misy zavatra tiako tantaraina aminao mahakasika an'ireto zavatra hita masontsika reo. Hitanao tamin'ny voalohany Andriamanitra de nanamboatra ny lanitra sy ny tany, de ambara amin'ny baiboly fa tamin'ny andro fahaenina hony nanamboatra ny olona izy. De ito zany Andriamanitra, de ito zany ny olona, de tena niaraka tamin'Andriamanitra, niara-nonina, niaraka mipetraka tamin'Andriamanitra ny olona voalohany tamin'izany. Hainao iza ny olona voalohany namboarin'Andriamanitra? I Adama de Eva. I Adama lehilahy de Eva vehivavy. De niara-nonina tamin'Andriamanitra teo ry zareo, de niara-mipetraka tamin'Andriamanitra zany zareo de mahafinaritra be mihitsy napetrany tao amin'ny Saedena. Zany Saedena zany toerana tsara sy mahafinaritra be, mbola tsisy ohatran'izany mihitsy. De teny amin'izay Andriamanitra hoe zao rehefa mipetraka amin'ny Saedena nareo satria napetrak'Andriamanitra tao amin'ny Saedena izy, de misy hazo tsy azonareo hanina, de azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zavatra antranga nefany rehefa naporisian'ny Satana na diavoly Eva hihinana an'le izy, de ninana an'le izy de aveo koa ninany Adama, de naninona zareo? Tafasaraka tamin'Andriamanitra. De lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra zany ny olona, lasa tsy ohatran'le taloha tsony fa lasa tafasaraka amin'Andriamanitra, de lasa mampalahelo be ny fiainan'ny olona satria lasa misy marary, lasa misy olana, lasa misy problema, lasa misy maty, lasa ohatran'izany fiainan'ny olona nanomboka teo. De lasa sahirana ny olona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra, lasa be problema be ny olona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra, lasa miady-saina be ny olona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra, lasa misy zavatra ratsy be dehibe amin'ny fiainan'ny olona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra. De ahoana ary natao hikambanana amin'Andriamanitra? De nitady hevitra ny olona, inona re no atao inona re no atao hikambanana amin'Andriamanitra? Inona re? De nasiany zareo ohatrany hoe inona no zavatra atao hiampitana makany amin'Andriamanitra? De angambany ohatra hoe manao asa soa, raha manampy manitra ve de rasa tafakabana amin'Andriamanitra tsika? Tena tsy ny fanaovana asa soa tsara be zany hoe ianao manampy olona de manao asa soa, fa tsy zany ka ianao ahafahantsika mikambana amin'Andriamanitra miverina ohatran'le tamin'ny voalohany, fa mbola misy antsana, mbola misy lavaka ihany mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Inona re zany alors anga makany am-piangonana, de makany am-piangonana ny olona, fa izy makany, fa mbola misy antsana ihany mampisaraka amin'Andriamanitra. Io antsana io angely fahotany, io angely tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Inona ary no atao? Tady fomba be de be mihitsy ny olona mba ahafahana manatona an'Andriamanitra hoe misy karazana zavatra be de be, de ataony olona ety ambony tany ahafahana manatona an'Andriamanitra, nefa tsy misy mety reny rehetrarehetra reny. Mety hoe manao rakitra be de be any am-piangonana, atao be de be mivola de afaka manakaiky an'Andriamanitra ve? Tena tsara be zany, fa tsy zay angambany no ahafahantsika tena manakaiky an'Andriamanitra. Fa misy vahaolana anankiray tena tsara be mihitsy ahafahantsika manatona an'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy nanapa-kevitra hoe zao ary te hiverina hifanakaiky amin'ny olona noho izany zao nataotsika. Raha koa eny ambonin'ny tany ny zanako laha tokana de Jesosy Kristy
amonjy ny olona rehetrarehetra de izy no mpanalalana ny olona amin'Andriamanitra. Zany mpanalalana zany anie de dikan'izany hoe izy no lalana ahafahana makany amin'Andriamanitra. Izy rery ihany no lalana ahafahana tonga eo amin'Andriamanitra de miverina am'lohany zavatra rehetra. De nidina tety an-tany Jesosy Kristy namonjy antsika, niantona teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hamonjy antsika amin'ny fahotantsika. De rehefa mifona zany ny olona de mifona amin'Andriamanitra hoe mifona ny amin'ny fahotako, de manatona an Jesosy Kristy. De rehefa manatona an Jesosy Kristy de mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. De Jesosy Kristy no tonga manelanelana antsika amin'Andriamanitra ary tonga tetezana hiampitatsika amin'Andriamanitra. De raha manatona an Jesosy ianao, hitanao lasa afaka mifandray amin'Andriamanitra zao le olona le nanino ilay tafasaraka tamin'Andriamanitra teo de lasa tafakambana amin'Andriamanitra. De andrantsika rehetrarehetra tiako tenenina aminao hoe afaka hikambana amin'Andriamanitra koa ianao, de afaka miverina am'lohany ny zavatra rehetra. Tamin'ny voalohany Adama sy Eva tamin'ny foronin'Andriamanitra de tsy mety maty, rehefa nanota de mety maty. Fa raha te hiverina am'lohany tsy mety maty tsony koa ianao de manatona an Jesosy Kristy de manatona an Jesosy Kristy ianao de lasa tafakambana amin'Andriamanitra ray de lasa tsy mety maty tsony. Satria zay nge niteneniny ao amin'ny Jaona 3:9-12 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dikan'izany hoe manana fiainana mandrakizay zany nge tsy mety maty tsony. De raha fanirinao zany hoe tsy mety maty tsony zany de afaka manatona an Jesosy Kristy ianao fa izy afaka amenao fiainana mandrakizay de lasa miverina am'lohany ny zavatra rehetra, lasa tafakambana amin'Andriamanitra tsika. Tianao ve nikambana amin'Andriamanitra? Tianao ve hanana fiainana mandrakizay? Andao anatona an Jesosy Kristy tsika, fa Jesosy Kristy tena vahaolana ao antsika rehetra, ahafahantsika manana fiainana mandrakizay de ahafahantsika manatona an'Andriamanitra, manakaiky an'Andriamanitra. Raha vonintsika rehetrarehetra andao ndray hivavaka de averintsika zao vavaka atao zoky zao, apetratsika amin'ny fotsika an-tanantsika de hivavaka tsika de averintsika zao vavaka zao. Jesosy Tompo misaotra anao fa tena tia ahy ianao de tonga tety an-tany mba hamonjy ahy. Androany te hikambana amin'Andriamanitra, te hiaraka amin'Andriamanitra indray de mifona aminao ny amin'ny fahotako rehetra, ny amin'ny zavatra ratsy rehetra nataoko, de raiso ho zanakao, raiso ho mpanomponao, de hiaraka aminao mandrakizay. Saotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako zany vavaka zany. Amen. Raha tena nataonao tamin'ny fonao rehetra vavaka zany tafakambana amin'Andriamanitra ianao de tadidio fa afaka no any an-danitra ianao hiaraka amin'Andriamanitra ary afaka hanana fiainana mandrakizay tsy mety maty intsony. De zay ndray fotoana antsika androany de tahin'Andriamanitra daholo tsika. Bye bye.